ty vina ty nge efa natolotry ny andro mpanjakana avo eto Madagasikara tamin'ny andro CST. Efa io ny fepetra voalohany a soratra atao amin'ny résolution nataoko niaraka tamin'ny CST tamin'izany. 20 izy tatin'ny CST nefa nanaiky an'io olona roa nanakana ministre ny vola tamin'ny tetezamita sy ny filohan'ny tetezamita. Taty orina mbola tsy kivy rehefa manao aina amanjery dia mbola niteny foana tamin'ireny dalo mivafo reny, mbola niteny aho hoe tsy ny dalo rery tokony mivafo fa ny mpitondra koa afaka mivafo. Dia niteny tamin'izay hoe raha re mpitondro ireo androany manapa-kevitra anaraka nyity torohevitra ity foanany mety amin'ity mpanjakana verina mitapika sy mivofitsika dia akariny zato ny sandam-bola malagasy. Ny epitson'izay ty mpanjakana zay hidina antsasany amin'ny vidiny solika dibelina antsasany amin'ny vidibelina. Raha manao an'izay izy manao anazy tamin'izany miazo vema teo fitondràna. Fa mbola naveriko io fanomezan-tanana io taty aoriana vao ray volana mahery amin'izay tao amin'ny émission Okazava. Nanontany le mpanao gazety raha ianao zany miantsony ny mpitondra fanjakana dia ozy dia manaiky ianao hanome tanana. Dia niteny raha miantso amin'ny fanjakana ka sa manao contrat fa foanana amin'ny verina mitabila sy mivofitsika dia akarina zato ny sandam-bola malagasy dia vonona ny hanome tanana. Tsy mila manao remaniement gouvernement, za tsy mila toerana, tsy mila mitady budget aiza ny karama aiza ny volana mezana karaman'ny Jean-Jacques Ratsetsan, za tsy mila karama meko maimaimpona meko maimaimpona ny takefako manome tanana maimaimpona. Fa mbola napiko raha manao an'izany gouvernement Ntsay Christian io midina sasany vidim-piainana tazomy amin'ny 7 novembre ho amin'ny fifidianana tsy mampaninona izy ny lany tsy mampaninona aho satria tsy ho anahy io fa ny vahoaka malagasy fa satria tsy misy akony le izy zay no natonga ilatsaka ny filoham-pirenena anatanteraka an'io no natonga ilatsaka eo fa za mahazidimy rehefa raha sanatry mivava ladiny lahy ka tsy lany tsy misy amin'ireo candidat reo sa manao an'io amin'ny teniteny foana daholo tsisy sa manao ny engagement zany taritasy fampianana efa meko miasa ese tsy vita io miala za rery ny tsy mamaty fa 10 taona miara ivolana aloha vita iny mbola misy famatorana 2 taona zay vao vita ny famatorana efa miafa ny angeny vidim-piainana karama tsy metsika tsisy olotesika tsony eto Madagasikara fany daholo. Fa inona ny mety hoe tsy namparisika hatramin'izay tsy afaka makany toerana fa manao analyse iny na zavatra misy io midy io tsy misy afa-tsy banque vahiny manana tombotsoa amin'io dikan'izany zany izy tombotsoam-bahoaka sady tombotsoan'ny banque safidy izy tombotsoa amin'ny banque zany izy miaraka amin'ny banque izy zany. Ry vahoaka malagasy fidio Jean-Jacques Ratsetsan mpahay toe-karena candidat larana fahenina